Raha ny zava-misy eto Antananarivo no jerentsika dia omeko tarehimarika vitsivitsy ianareo. Tarehimarika ameko voalohany aloha dia isan'ny mponina. Isan'ny mponina amin'izao fotoan'izao dia efa manodididina ny roa tapitrisa eo. Ary ny velaran-tany eto Antananarivo renivohitra ankehitriny dia eo amin'ny 700 kilometatra tora-drano. Raha raisitsika sary an-tsaina zany izay tarehimarika anankiroa izay fotsiny no omeko dia mazava ho azy fa tery dia tery ny renivohitry Madagasikara. Ary tsy mendrika ny Madagasikara mihitsy ny renivohitra ankehitriny satria sady tery no efa mehibe ny mponina. Ka mazava ho azy zany fa na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy hirositsika menakavy amin'ny fizarana atao hoe fanovana rafitra eto Antananarivo. Renivohitry Madagasikara ty ary an'ny malagasy rehetra. Mazava ho azy zany fa rehefa misy ny fandrosoana dia mila ny vahoaka ary mitaky ny vahoaka ny mba hivelarany ty Antananarivo ty. Ka amiko dia rariny sinitsiny raha toa ka isy ny fanovana ny rafitra ankehitriny ka atao 40 ireo boriboritany. Ka ireo boriboritany 40 ireo no mandrafitra ny renivohitry Madagasikara. Ary manana mponintsika amin'izay fotoan'izay eo amin'ny roa tapitrisa mahery eo. Amin'izay fotoan'izay zany dia feno ny fepetra amin'ny maharenivohitra ny renivohitra mendrika any Madagasikara ary afaka mitaha amin'ireo renivohitra maneran-tany. Amin'izay fotoan'izay ihany koa dia mivelatra ny fanamboarana n'ireny ataontsika hoe reny foto-drafitr'asa izay ilain'ny mponina andavanandro ireny. Ary amin'izay fotoan'izay ihany koa dia mazava ho azy fa hiva ireo olana samihafa, indrindra izay fantatsika ankehitriny ireo fitohanan'ny fiarakodia, ireo loto mivangongo, ireny ataontsika hoe fivangon'ny mponina ireny dia amin'izay fotoan'izay zany dia hivelatra ny renivohitra eto Madagasikara. Eo ihany koa zany dia isy ny ataontsika hoe fifaninanana masina amin'ireo commune maro samihafa izay mandrafitra ny renivohitry Madagasikara. Ary amin'izay fotoan'izay ihany koa dia mazava ho azy fa anara-penitra zany hoe anaraka n'ireo ataontsika hoe fenitra iraisam-pirenena zany ny renivohitry Madagasikara. Ohatra fotsiny zao lazaiko anareo hoe diso ilay filazana hoe tsy hisy intsony ny fambolena. Manana ny maha izy azy ange ny malagasy ary zany fambolena zany sy ny fiompiana zany no maha-malagasy atsika ary fanohitra anankiray fitaovana hoentina hampandroso an'ity Madagasikara ty. Mazava ho azy zany fa eto an-drenivohitra zany dia atao izay atao hoe isiny tantsorika amin'ireny mpamokatra ireny. Ary amin'izay fotoan'izay dia anara-dalàna ireny mpamokatra ireny dia isy ny fiaraha-miasa ihany koa ny fanjakana fa tsy hoe avy hatrany dia hoe foanana hono ny fambolena no foanana ihany koa ny fiompiana. Mino fa tsy dia tonga amin'izay aloha zany amin'izao ary raha manova rafitra zany koa nge tsy tonga dia hoe vita indray andro tsy vita vetivety zany fa mandeha miandalana. Ka fotoana zao tsy andrasantsika ny olo-kafa na andrasantsika fotoana fa atao tombontsika dian'izao ny fanovana rafitra eto Antananarivo. Ary za dia samy laza fa tsy fampizarazarana n'Antananarivo zany ny fananganana n'ity rafitra vaovao ty. Fa vao maika ny mifanohitra amin'izany zany tena marina dia hoe ny rafitra vaovao izay hoentina eto Antananarivo dia rafitra fampitambarana ary indrindra fampivelarana an'ity renivohitra ity. Ka amin'izay fotoan'izay ireo mponina maro samihafa dia andray andraikitra sy andray anjara amin'ny fampandrosoana ny renivohitra misy antsika. Za zange samy laza aminareo amin'izao fotoan'izao fa maro ireo commune manodidina no mbola te hitambatra amin'ny renivohitry Madagasikara kanefa mandeha miandalana moa ny fanavaozana, mandeha miandalana ihany koa ny fanovana dia ho hitantsika miandalana eo ihany. Fa ankehitriny aloha zany dia ireo ataontsika hoe boriboritany 40 ireo no andrafitra ny renivohitry Madagasikara. Raha ny plan d'urbanisme nge zany hoe ny drafitra ho an'ny fampandrosoana ny tanàna amin'izao fotoan'izao dia efa misy ary fantatsika tsara fa misy an'ilay atao hoe grand tanà. Ary io grand tanà io ihany no ataontsika hoe foto-kevitra izay niaingana ka nananganana nyity rafitra vaovao ho an'ny renivohitry Madagasikara ity. Mazava ho azy zany fa tsy maintsy hifanaraka amin'izay ihany koa ny drafitra fampandrosoana ny renivohitra antsika eto Madagasikara na ilay hoe plan d'urbanisme araky ny voalazanao teo. Dia isy ihany koa ny plan d'aménagement zany hoe ny drafitra fanajariana ny renivohitra ny Madagasikara amin'izay fotoan'izay.
le izy nge ny rafitra tsy hoe de misy tena fiovana manahoana fa hoe ny velara-tany sy ny velaran'ilay fitantanana no ataontsika hoe mitombo sy mitatra fa ireo commune 9 reo a dia manana ny sata mifehy azy a ma commune renivohitra azy zany hoe misy be ny tanàna zany a fidina isak'ireo commune 9 reo mazava ho azy koa fa marenivohitra Madagasikara azy a dia rariny sinitsy raha toa ka misy be ny tanàna anankiray ihany koa izay a voafidim-bahoaka satria io be ny tanàna io zany a le hitambarana zany no lazaiko eto a io anankiray hitambarana io zany amin'izay fotoan'izay a no andrindra ny fampandrosoana am'ireo a commune na hoe boribory-tany ihany koa ny filaza azy a 9 ireo zany hoe misy be ny tanàna 9 zany a hovidiny vahoaka mivantana ary izy be ny tanàna anankiray ihany koa hovidiny vahoaka mivantana ihany koa zay a hitantana nylay fitambaran'ireo a commune reo zany hoe miainga avy amin'ilay ataontsika hoe OPCI na lay ataontsika hoe fivondronana commune maromaro zany a no isy eto amin'ny renivohitra Madagasikara amin'izay fotoan'izay mila fahasahina nge ny manova zavatra ary indrindra fa zany hoe manova rafitra zany ka araky ny voalazako teo a tsy andro fotoana itsika fa fotoana zao a indrindra amin'ny 5 dia hoatsangana zany rafitra vaovao zany a ary irahan'ny vahoaka an'Antananarivo sy ny vahoaka malagasy rehetra manatotosa ary tsy anjasantsika fotoana ho araky ny voalazako teo fa na hoelana ho aingana tsy maintsy atao ny fanovana rafitra eto Antananarivo renivohitra ka amiko angambany a dia tena mety ny fotoana ankehitriny ary vanim-potoana tokony anaovana an'izany fanaovaozana sy fanovana rafitra zany amin'izao fotoana izao a dia tokony irahina sika mianakavy tokony iombon-kevitra sika mianakavy a ary a hiara ataontsika hoe hiara irona amin'io fanavaozana ny rafitra eto Antananarivo renivohitra azy io satria tombotsoa ho an'ny renivohitra misy atsika io ary tombotsoa indrindra ho an'ny vahoaka tombotsoa ho an'ireo mpandraharaha ary tombotsoa ho an'ny malagasy a tombotsoa ho an'ny Madagasikara ity fanovana ny rafitra fitantanana ny renivohitra Madagasikara ity